Badimbaotavo. Ireo lalaon'ny tantara, Solofo, Hery, Mbola, Iaina, Simonety, Saondra. Toa hariva be no vao tonga. Eny e, hariva ihany nefa na izany ary tsy dia tena mbola hoe alina anie izao. Vao amin'ny fito fotsiny. Vao amin'ny fito? Vao amin'ny fito izao. Tsy mba hoe efa amin'ny fito ny andro. Izay ny ali alako. Ka misy antony matoa mba tratra alina kely ohatran'izao. Inona le antony aloha? Tena ho fantatra. Izao mihitsy ny amanko le mahatezitra aminao. Andraso fa asehoko anao ny natara. Ary ho aiza indray? Raso aloha e. Io natara tany. Hatray. Ary zanak'iza indray ty hoentinao aty ty? Zanakitsika ioko. Zanakitsika amin'ny ahoana e? Zany re io ry Francine. Ataontsika zanatsika io. Za mbola tsy niteraka zany a. Eny e, mbola tsy niteraka tsika fa ty tonga dia zanakitsika. Ary hatramin'ny vinako moa ianao mitondratondra zaza ohatr'izao nefa tsy fampiarana le izy. Eny e, azavaiko aminao ihany ny nitondrako an'ity boy kely ity. O letsy e, petrapetraha eo alahy. Petraha. Ny andro bus aho zany. Dia rehefa ny andro teo be olona ihany a, tsy haiko fa kelikely teo kitianga iny hatrao fara tao ny kitihany ny feako. Dia gaga fa io boy kely io. Ianao tia manaonao foana? Aiza koa misy hoe tonga dia hitondra zanak'olona avy any? Ka eny e, za aloha efa nandinika ihany hoe hoentiko ve sa tsy hoentiko satria fantako mihitsy hoe sao dia misy olana. Nyerikerika teo foana any jery dia izy koa anontaniako aiza ny dadalahy, aiza ny mamalahy dia tsy miteny izy. Or Joël, tsy mety zao ataonao izao. Fa maninona? Inona ny olana? Ka tsy nahazo alalana tamin'ny ray aman-dreniny ianao nefa nahaka azy. Ka tsy hitany eny ny ray aman-dreniny? Aiza ny nalalanao an'izany? Zao e, tsisy atahorantsika ny amin'io zaza io. Fa ianao fotsiny a mba hiangaviako handray azy ekeo a hipetraka ato amintsika izy. Ka zange tsy mandany hipetrahany ato e. Fa raha hipetraka ato izy dia ahoana ny eritreritra ao amin'io zaza io? Afriana izy no hipetraka ato dia izay tena ao an-tsainao zany mba tiako ho fantatra e. Ny atao tsaiko ny tena ho fantatra? Le niteneniko tamin'ny voalohany. Hoe ahoana? Zanakitsika io. Eny e, dia ho tazaintsika dia ahoana mba tanjonao aminazy zany? Dia mbola tsy azonao foana. Zany zanaka izany eny mipetraka ato amintsika dia mandra-pahafatiny izy ato amintsika. Dia tsika mamelona azy, tsika miantoka no aviny. Joël, sao dia mba miditra lalina loatra ianao ty e. Fa inona moa ny tena problème anao raha hoe mipetraka, raha hoe atsangatsika ho zanaka mihitsy le zalahy io? Ka ny zanakitsika ty efa ho avy, dia ahoana? Tsy azoko mihitsy ianao ty. Maninona raha omena fanampiana fotsiny izy? Azo atao ihany zany. Zao ary noho izy e. Ny andro moa dia valina. Tsy hitantsika izay anaovana azy fa aleo mba tonga dia vato izy zany. Dia ho hita eo ihany izay anaovantsika azy raha bitsona amin'ny fotoana manaraka hoe ahoana ny fanapahan-kevitra. Eny ary. Mbola misy sakafo ao a? Misy ao ka. Francine! Ahoana? Fa aiza ianao? Ito zako, aiza moa? Fa inona zany fofona be zany? Zanakao ihany ioko. Zanakao ahoana zany? Mikakahako loatra e. Hoatray.
fa tsy miteny izy hoe ikaka fa tonga de nalefany tamin'ny pataloha fotsiny fa tsy mba rahanao maso kosa le zaza hoe mba voky izy de mba anontaniany so de te hivoaka efa nanontaniako izy fa tsy niteny de jereko taitra be afa fofona maimbo be zao mihitsy manko ny aly alako hitanao za efa be voka be tia mbola andeha anasa zazakely sy ampandro zaza ery koa ary izy zonga regny eo ambadika io izyko sinona ko ary zany nataon'ny lety zany aona lety zandrokely e fa hoany zany tsy lety koa tao tsy miteny tsy mivolana fa eo fotsiny iza moa ny anarany lahy ty e zao nataony zao tsy mamaly sady amrona antsika anarana le boykely io fa tsy fantatro tokoa zay anarany aloha izy tsy miteny mihitsy ianao koa de mahita atao mihitsy ka fa ny zavatra mahampietrehitra aho atram'izay nipetrahan-tatitra tsy nahinao angara in'io miteny mihitsy fa sao de mba mona ary zay koa aloha ny tsy fantatra za raha mba gaga tsy miteny tsy mivolana zandry iza ny anarany lahy ty boykely ty koa te tena tsy hafahafa be eo aiza nanao mipetraka tena mony ty sa ve mbola matahotra izy na izany ary tokony mba hiteny ihanyko de ahoana ihany zany ny fanapa-kevitra ao tsy haiko aloha fa ohatran'resy lahatra zany a te hanangana azy ho zanakitsika angamba ny ataoko fa zay mihitsy ny sitrapon'andriamanitra mato mavesatra atao anatiko zay ikena aloha fa hoe zaza hita teny amin'ny sisin-dalana teny izy ny ray aman-dreniny any sura fa any fa zany mantsy tony le mpangataka tony eny mody alefan'le ray aman-dreniny eny le zaza de izy manara-maso eny amin'ny sisiny eny ka zay indrindra manko fa zay nena andeha bus rehefa avy eo enolo ny teniko sao de mba hidira-pahasahiranana amin'ny zavatra tsisy dikany eo tsika fa maninona raha terina any amin'ny zazakam-boty io lehibe foana io rehefa tonga any sady tsara karakara za tena matahotra mihitsy tsisy taratasy tsisy ninona nefa za ndray nefa ohatra mifanohatra amin'izany ianao zany sady tsy matahotra nohatran'resy lahatra zany te hitay zaza ohatra nefa hitako sady no aviny sy ny fiarahany amintsika mba ekeo moa eny asakasaka ao alohako manana ho avy tsara miaraka amin'ity boykely ity tsika de iza ny ataontsika ianarany de tsy haiko atao hoe iza fa manaiky aloha ianao zany manaiky ako zay tapako ao de tapako eny ary misaotra betsaka de ahoana zany de mieritreritra hoe ahoana ny kopian'io zaza io maka anitsika maka taratasy fananganana any amin'ny tribonaly de ry zareo no mikarakara azy eny ary miala tsiny aloha madama fa somarina ampiantsanao zahay ny antony mikasika any amin'ny todo zany eny to misaotranao aloha ny amin'ny fahatongavana satria fantatra hoe eo ny fahasahirananareo ray aman-dreny fikarakarana ny tokantrano ny asa isan-karazany kanefa zavatra tsy azo amin'ny vanina ihany koa ny fitazanan'ireo zazy ireo de zay ny antony nampanatsoana anao za raha tena misaotra betabe anao satria matoa moa atsoina ohatr'izao de misy antony fa inona ny tojoloha ianao azafady raha tsy madiso za zao no reniny mamany zany mikasika azy io mihitsy ny tena nampanatsoana anao satria todo zany tena maditra taloha voalohany indrindra ty ampianarana fa roa manarakarak'izay na nimba zavatra izy de araka ny disiplinina ato amin'ny sekoly rehefa misy ankizy manimba zavatra de tsy maintsy ampanatsoana nareo ray aman-dreny ary tsy maintsy manolo zay zavatra simba de inona le zavatra ny simbany tompoko namaky fitaratra izy zany mpampianatra mihitsy ny nahita hoe tonga de dakany fotsiny zao le varavarana de vaky le fitaratra raha malala nefa fa fananana iombonana io de tsy maintsy misy ny fifanarahantsika zany hoe tsy maintsy mba soloanareo le izy
fa tokotokony ohatrino moa izany ny valeur an'ilay fitaratra vaky izay to. Eny efa nataona ihany aloha ny devis fa eo amin'ny 5,700 eo ilay izy. Dia mandra-poviana no andohavana anazy. Arakarak'izay fahafahanareo fa raha ny sitraponay ve madama tsy na amin'ny herinandro ty ara dia mba vita. Ay, aleo aloha resahako amin'ny rainy dia tamy aty izay rehefa natitra an'ilay vola. Dia misaotra anareo ny amin'izay aloha fa ny antony manaraka nampanatsona anareo ihany koa Entoko. mikasika ny fianarana. Efa iarahantsika malala fa efa mihatongotra ny fitaoam-panadinana fakana CP izany kanefany izy dia tena mitana ny vody laharana hatramin'izao. 7 de moyenne ny izy madamy nefa zazahaka CP. Izany ve? Nefa ny zavatra mahagaga nge dia ohatra mba mianatra ihany izy ao an-trano, mandray kahie dia eo. Izy aloha amin'ilay teneninao hoe mokondoha dia ananany mihitsy io, ary ataoko hoe maty voniko mihitsy izy amin'izay ataon'izay bebe loha. Fa amin'ilay fianarana indray dia eo izy mandray kahie dia eo atrony sakafo izy vao miala teo. Dia ahoana izany efa izy koa zany ela izay mpampianatra hoe tsy manao devoir mihitsiny izany hoe misy an'iren'ilay devoir hoentina mody ireny dia tonga hatrany izy savana tsisy ninona vitany. Izany ary moa ny ditrango, za manontany azy hoe misy devoir ve? Tsisy izany foana. Ka nareo anie raha ny tokony ho izy tokony mba mijery fa tsy hoe anontaniana fotsiny. Tsy hita moa fa tsy voara-maso ara-baky teny ilay izy dia izay tokoa aloha fa hatsoinay. Ny zavatra mahagaga anay dia tsy mitovy amin'ny mirana mihitsy izy. Eny longa aloha dia tsorina aminareo mpanabe ihany ny tena marina, fa izy manko tsy zanako naterako, tsy zanakay naterakay izany fa mirana ny tena zanako. Dia bevoka mirana no netin'ilay vadiko tao izy. Dia indray aman-dreny izany ihany. Indray aman-dreny loatra amin'izao tena tsy fantatray mihitsy fa izy iny zazakely ny renireny izay dia ohatra hoe honena anazy ilay vadiko izany dia netiny lody. Fa dia hatramin'izao aloha tsy fantatra mihitsy hoe iza ny indray aman-dreniny. Eny ary zanakareo ihany moa izy izany satria efa ao aminareo izy dia nareo miatoka no aviny dia samy miezaka tsara fotsiny tsika rehetrarehetra ny amin'ny fanampiana azy, sa tsy izay? Izay dia misaotra indrindra nareo koa satria fotoana fohy ny any an-trano izy fa ny akabeazan'ny fotoana dia aty am-pianarana. Dia misaotra indrindra amin'ny fiantsoana anay, tsy ny salasala nareo na mpiantso anay dia afaka mifanazava tsara tsika. Eny ary misaotra nareo namaly ny antso koa dia mirary soa madama. Eny ary tompoko. Dia ifampidinika kely izay sy ilay vadiko dia miverina aty izay amin'ilay resaka fitaratra. Eny ary tompoko. Azafady indrindra tompoko, saika anontany zavatra kely anao Eny tompoko, ahoana ka izay? Petrapetrary. Eia. Mama, fa iza koa io olona io? Andraso aloha fa vao miresaka izay. Za moa zany monsieur Rabary. Eny tompoko. Tsy avelo za fa ny Antananarivo ny tena fiaviako. Fa nisy mission nataoko taty nefa natsikatra zavatra hafa dia voatery tsy maintsy nijanona na dia efa tokony fakomaly raha niakatra. Angamba tonga dia tsoroko ny resaka natongavako eto izany dia fantatro hoe ato aminareo misy ny zanako ka tonga haka azy Ahoana tsara? Ity zazalahy ty Maninona? zanako ianao ry tovolahy. Sao dia diso adresy ianao Ramsy. Eny mety ho sarotra aminao ny ino an'izany satria voandro any tsika mianaka ny niona.
fa alao toy izanay nyresaka dia ho fantatray ny hafarany rehefa avy eo. Ka zay mihitsy mahagaga anahy aloha raha misay azafady a. Zanakao amin'ny ahoana moa io? Zaho koa ny gaga amin'izany mamy. Zanako nateraky ny kibonao zany izy io. Faharoa manakaraka an'izany, efa misy kopia zany hoe mpiara-tanànanao mahakasika anazy. Tsy haiko na ny kopia taty aminay no navaozinao na hoe nanaovana kopia manokana izy. Ary fahatelo farany, misy porofo mivaingana ahafantarako fa zanako io izay tsy haiko na alohany anaiky ianao a nitondrako azy no ilazaiko azy na tonga dia ho lazaiko zao dia zao. Ramose, fangainao polisy mametra-panontaniana be dia be. Ahoana moa no inonay fa ianao ny dadany? Firy taona zay a tsisy nelingelina teto. Dia zao no ve vao tonga fa hiteny fa zanakao izy? Eny e, azo porofona daholo zany hoe nanantsy nahatonga teto. Fa mety ho gaga ianao raha ilazaiko fa nisy nikidina-peo io zanako io tamin'ny fony izy 3 taona tsy nahitako azy. Ary za madama tsy tena saro-javatra. Fa faly fotsiny ary rehefa hitako hoe mbola velona ny zanako ka atao aminareo soamantsara. Eny e, porifoy ary. Ahoana ny tena lalànay fa ianao tokoa ny dadany? Eny ary. Hitanao, ty taratasy ty. Tamin'ny 3 mai 2003 io, vakio tsara. Nanao an'ity taratasy fampiakarana ty fampilazana manam-pahefana fa very ny zanako Rakotondrabera Simon. Zay ny tena anarana original fa tsy haiko raha ny fanovany Ramatoa io, ry Simon zanako. Ary ny porofo farany izay tsy azonareo lavina angambany dia izao, ao amin'ny ambany helika ny Simon gauche à droite misy amatra. Zafady ngery tovolahy afaka ambasenao vetivety ve ingao ny helika ao zafady. Za tsy analaka an'izany ka. Vetivety fotsiny ka eo fotsiny tsy hoe manala ianao fa eo fotsiny eo amin'ny sisiny eo e. Hoana zany ry mama? Dia inona zany ny tianao tongavana amin'izay? Ka everiko hoe saika andama tsy ianao analako akanjo koa fa za koa ne manana marika mitovy amin'io zanako io e. Ka efa voalazako tao ny atsondihako ka tsisy tokony ho anontanina intsony angamba. Omaniny netany dia hoentiko izy. Zany dia tsy andeha izany Simon ka ny anaranao ary tsy fantatro ka hoe anaraka anao za? Efa nilazaiko tao ianarako vao tonga teto Sady tsisy moa zao ny anarako fa Tojo. Raha iza Tojo? Rakoto Malala Tojo. Eny e, tsy maninona zay anarana napetrako ny olona fa amiko ianao dia zanako foana. Zay tianao itsoko anao mety aby na i Simon na i Tojo rehefa zay maty volana ny sainao. Fa ny zava-dehibe amiko fotsiny dia ny mahita anao dia ny hoe hitondra anao any an-trano. Raha hoe nitondra zao aloha dia tsy ekeko izay. Raha ny zavatra niteneninao rehetrarehetra teo dia marina. Kanefa kosa alao mba hiandro ny vadiko re tompoko. Tsy tapako izay Eny e, andeha dia tsy maintsy hiverina. Zao nefa nitadidio madama. Fantaro tsara ny taratasy zao tapelantanako fa efa misy olana kely zany tsika raha mandana reo. Ka mba tsy sin resaka maloto mba tsy taranty raha ty zany dia miangavanareo mba ho ataonareo mba matotra tsara ny valiteny omenao reo ary efa tonga eto. Ary amin'izay fotoan'izay tsy andefitra aminareo intsony fa tonga dia miaraka izay mianako raha vao tonga eto. Ka za misainginy raha misy tsy andeha, tsisy adiran'ireo ray aman-dreniko misy zany. Eny e, ekeko fa mety mbola vahiny amin'ny masony seza androany satria taona maro dia maro tokoa tsy mifankahitana. Fa ny azana tsy zany tsy maintsy mbola hisy fotoana tsika mianaka hiresaka aloha vao hitondra anao Lozako aloha nareo mianaka. Zay zanako Eny ary tompoko. Raha ny fahalalako an'izany resaka izany dia olona mpisoloako izany. Tsy misalasala amin'izany fa mpisantoko izany. Ny fijeriko azo manokana aloha dia ohatra ny tena dadany niteraka azy mihitsy satria tena mitovy zareo, tena mitovy. Fa ty fotsiny namperitreritra olona mihaja be le olona nefa ianao milaza hoe
ianao milaza hoe zazakely ny karenjy teny zay nge fa ny tare dia mitovy tena tsisy valaka de ahoana izany ka eo mihitsy zao mampiasa ny saina hoe inona no atao raha ianao nahita tsara ny nitondrako ny totsy voalohany tato hoe boakely ny saritaka be 4 mimpangataka reny mihitsy eny e ka izy koa nge araka amin'ny fitantarany teo dia hoe nisy nakakeriny fa ahoana ary izany zay nge lefa nampiasa ny saiko tamin'ny voalohany fenao ny tsy mahazo tsara le resaka tiako tenenina hoe sao dia mba hampisaringitra antsika amin'ny zavatra ratsy ty zavatra ty dia ahoana inona ny heritreritrao izany ho alefa hiaraka aminy ve zanyko izay zany ny dadaniko tena zay mihitsy ny dadanteraka azy raha ny fijeriko azy fa tojo koa nge tsy mety anaraka anazy mamaly be eo koa ary zao mbola mampiasa ny saiko hoe atao ahoana ary zay zany ny manahirana nefa raha ny fijeriko aleranga ohatra ny igafy eo izy raha vo tsy azony eo izazy io ary dia ampididoza antsika eto sanatria vava miteniny hogadrany eo ianao hoe inona moa ny tokony ampigatra amin'izany tsika efa nanangana ara-dalàna ary ny taratasy efa ara-dalàna amin'ny fanjakana efa 5 taona katroko izay eny e no mitondrantsika azy hoe zanakitsika izy dia izy koa manana taratasy ara-dalàna ary izy koa efa misy taratasy mipetraka any hoe very ny zanany ahoana re zany ny atao hoe dia viana hoana izy no avy izy aloha miteny hoe mety amin'iny herinandro iny dia tapao ny hevitrareo sy izy inona moa no teneniko amin'izany eo fa izany teny fotsiny hoe aloaloha hiandry le vadiko a ny hevitry tojo angamba no anontaniantsika aloha raha ohatra ka tsy mazoto izy raha mbola mitanan'izay hevin'izay izy dia tsy maintsy zay zany ny arahanako izay hevitry tojo ihany ny arahantsika ka tokony ho resena lahatra izy hoe ahoana enao koa ny fahalalako rehetra malahelo antojo tsy afianiko aloha fa zay mihitsy malahelo azy ako nrahana teto ary ka iza moa tsy alahelo fa raha vao tsy mety andenga io izazy io e mbola veriko ihany dia tsika no ahitahita loza fatany eto nisy valohany tanitsika izay heviny mipetrary tojo misy zavatra notaniana ny sety iny zany dada efa fantatra se moa zany le olona tonga teo le milaza hoe dadanareo zay dia izay indrindra no tiako anontaniana ahoana ny hevitra se anaraka an'izay olona izay ve sa ahoana zay aloha dia tsy mahalala azy mihitsy tena tsy fantatra efa arak'ireny fampiresahantsika ireny fa se tonga tato aminay zay tsy nahitan'izay ray aman-dreniny se mihitsy dada tianareo andeha zany za tsy midika zany hoe ho alefanay se fa miankina amin'izay ny fanapahan-kevitra koatran'izay nge ny resaka reo ny tena izy ary tokonareo ny tokony manahakana mihitsy hoe tsy tokony mialato zany ka raha ny safidinay ve moa tsy ho zay fa seny efa ampitaony zao tsy azo terena ntsony zay tena malahelo mihitsy raha miala tato se satria na ny fahasairanana hatramy fitazana hatramy fahakely ary ny tsy mory zay niaritra ny ditra ny se tato nandritry ny 7 taona zay niaritra ny fitsaboana ny aretina sy ny sisy vetivety eo dia andeha ve kanefa moa tsy anay ny fanapahan-kevitra fa anse araka ny teneniko teo eny marina ihany zany dada fa zao ekena fa hoe tsy zanakareo marina zany fa na izany aza raha tsy nisy anareo nge za dia ohatrany hoe tsy fantatro dia ahoana zany inona ny atao fa tsy maintsy manapa-kevitra tsika za dada tsy andeha izany nareo ny tena hoe ray aman-dreniko dia aloha hifanazavana eo zany rehefa ny olona no mantsy ny anety izao lazainy fa zay ny manabosy an'se tsy ety andeha dia mafisy kory dada za tsy andeha izany ary aiza koa moa ny amatarako izay ataony ihany mbola hitovy ny fianarako sa ahoana tsy fantatro tsony zany
avao le rangà. Zany alao anaovako azy. Salama Ramsey. Ianao zany milaza fa dadan'ny toto zany? Tsy hoe milaza fa tena izy indrindra. Dia nataonao aiza izy? Ao tsara ve ianao? Aza mody fanina eo ianao, angalako polisy ianao. Niatongavako eto dia akazy ary rehefa mifanaraka tamin'ny vadinao za. Tsy fantatro izay teneninao fa tsy hita fotsiny zao nalehany 3 andro zay. Ianao mihitsy no kidnappé azy angambany. Avelany kely indray mandeha hoe Ramsey. Eo ianao vao mba mody mia tsara velatsy tonga aty aminay eo. Tsy hita hoe i Simon. Tsy hita izy e. Inona ny mezanao amin'izany inona? Mea satria zao nareo no mitaiza azy ato nefa nareo tsy mahita azy. Ka ianao zao nefa milaza fahakazy dia zao tsy hitanay nanjavonana. Dia nareo tsy ray aman-dreny miakatra be fa tsy hitan'le zanako. Maika zany fa izaha rainy. Andefitra fotsiny amin'izao ah. Ianao mamindray ny antso polisy. Azavao ary. Inona ny azavaina amin'izany? Tsy hitany zanakay. Nataonao aiza fotsiny izy dia mazava Zay. Olana ty zavatra ty ray zany noho izy satria zao. Aka ny zanako atongavako eto atsoro fotsiny hoe nafeninareo izy na nampandosirinareo rehefa ho avy fatapeviana nefa dia milaza fa za dadany miteraka azy. Ahoana ny inona ihany fa mba resaka tia natao fotsiny ty. Tsy mahasaka anazy tsy ho zanako na firy taona tsy hitana firy taona zanako foana iny ary tonga zao ny fotoana ilaiko anazy. Aiza izy? Aiza nanafenanareo anazy fa afaka maka anazy any rehefa kaminareo mijery amin'izay azy Dia any. izay indray zany lazainao fa nanafina azy. Ka possible be zany satria atao aminareo izy no mipetraka. Taizanareo ato Tsisy an'izany izy. rangaha ty lasy ianao mandeha. Milady aty aminay aty fotsiny. Sao dia heverinao zaza vao maly Ramsey. Ka tsy fahitana ny zanakay efa mafy aminay nefa dia mbola manapitsotraka koa Ka ianao. fantatrareo hoe ho avy akazy dia nafeninareo izy tsotra be ne zany Tsy nisy mazava. nanafina azy zany. Olona lehibe iny ataonay ahoana manafina an'iny. Izay tena marina lazana rangà ty a. Ka izaho zany mety azay alehany ray fa tsy nareo ve miara-mimetraka amin'ny ato e. Ianao aloha zao ny fantatra tsy miala aminao zay. Nareo no tokony hafantatra zay namany sy olona mpiara-mipetraka amin'ny any dia tadiavo izy. Dia tsy miala aminao zay. Zay mihitsy. Zany eo averiko ny mandeha aminareo mivady fa zany ny ray niara-dalàna e. Andaotsika rangaha ty ho any amin'ny polisy zao dia zao. Inona moa ny olana? Zay raha teo efa nanao taratasy ihany. Misoratra amiko ane nareo nanao taratasy ihany fa za efa tao anatin'ny 5 taona nefa nanao taratasy. Ne nareo taratasy vao nisandosandoana vao maly. Sandohana amin'ny ahoana. Ka ianareo manao déclaration rehefa zavatra déclaré-nao very tsy anareo akory. Mba lôzika ve zany? Nareo no mitaiza azy teto misoratra aminay ara-dalàna iny misy copie zazy. Dia misoratra nareo mitaiza azy fa dia vita ny fitaizanareo fa alaiko amin'izay ny a. Alaiko amin'ny ahoana? Alaiko foana nefa zaza zao tsy hitany ny resaka e. Ka tadiavo izy e. Miverina indray a mafaka rapitso. Tonga eto izy dia tsy maintsy maka azy a. Tsy mety tsony ty raharaha ty fa tsy maintsy miakatra any amin'ny polisy tsika. Dia alao hiakatra fa za koa tsy anaiky e. Fa ahoana moa zany madama efa niteny hoe alaiko ny zanako dia nataonao aiza ihany izy. Tsisy idirany zany rangaha ty a. Ka izy no miresaka tamiko teto ane e. Ianao zao no mbola tsy fantatro mihitsy raha tsy voandroany. Tsisy idirany zany. Ny tsara mihitsy andao zao tsika dia araka any amin'ny polisy fa tsy mazava zao zavatra zao. Ianao no milaza akazy io tena sura mihitsy zay fa ianao no nanafina azy. Zay Dia mihitsy. mitady zavatra ty aminay ianao mbola mila vaniny koa. Ka aiza moa ny ahafantarako raha mifananareo zavatra maloto tao izy dia lasa nandositra ohatrohatra. Mangina ny vavanao fa mahakamo a. Averiko aminareo fa ianareo ange mpangala jasa zany raha ao anatin'ny lalàna fa za tsy te hitondra azy amin'izany e. Ka nareo ny ampanona ampinakona polisy a. Mpangala jaza ve dia amelona azy mandritra 5 taona sady tsy manafina azy. Ela zany Ramsey. Ndao tsika ao any amin'ny polisy raha zay no tianao. Zay mihitsy ny tokony ho izy. Dia ahoana ihany izy tiriny eny? Ahoana zany fahasalamanao tsy metimety zany? Tena marary ny areti-po mihitsy azoko. Mboara iny aloha sainana izany ary fa ny saina iny any mitondra ny fiainany. Ka ohatra misafotofoto be ilay fiainantsika tsy nampoziko. Le zaza tsy hita, le milaza fa horainy koa migafy. Eny tsika aloha efa zany hoe efa niakatra any amin'ny polisy le izy dia efa tsy maintsy zareo mandray an-tanana manao ny fanadihadiana. Zay mantsy nitenen'ilay komisera tamiko hoe
rehefa le nyrava teo iny daholo tsika dia niteny izy hoe aza matahotra ozy fa tsy maintsy anao fanadihadiana akaiky izay dia tsy maintsy ho teo izay marina. Fa za aloha tena mino fa nikidina pen'le rangahy iny izy dia mody mila vaniny aty amintsika izy. Zay koa ny eritreritro. Zao tsy fantatra hoe aiza ny zazakely. Mody faniny eo fotsiny izy fa mety any aminazy any. Zao aty mandraiky marary mihitsy anie. Amboary any aloha ny sainao fa io tsy maintsy mivahy any io olana io e. Lasa manao palpitation be mihitsy dia ahoana zany inona ataontsika aloha sao dia miankirava eo zany. tsy hita hoe ahoana aloha fa dia Sao dia hamonjy dokotera. aloha ngamba tsy mandeha dokotera fa makaina aloha fa mety ho afaka eo ihany io. Ka ianao ihany io ko ianao aloha mahalala an'izay fatsapahanao ny toe-batanao. Za efa ndraiky pobe tamin'ny zazy iny koa. Zany rehetrarehetra Nga zany. ianao rery. Zany rehetrarehetra zany no tena maokarary ny foko fa tsy afeniko anao. Ny tokony ataontsika aloha mailomailo tsara. Le rangahy iny mety higafigiafy araka ny teninao teo mihitsy ny mahakamo aminy. Dia ahoana ny atao? Ny mody ariva aloha zany ny tokony tsy ataontsika mandra-pilamindamina le toetra raha. Dia hono raha sanatria tsy hita mihitsy moa zany izy dia ahoana? Ahoana moa tsy ho hita e. Za aloha manana fanantenana fa tsy maintsy ho hita izy e. Polisy efa miasa eoko. Fa ny ataon'ny polisy zao tsy maintsy manara-maso ny rangahy iny sy ny zavatra alehany sy ny olona mifandray aminy. Dia eo ny tsy maintsy atratrarana azy. Na numéro téléphone ny rangahy iny zao efa arahana akaiky daholo izay antso miditra rehetra sy ny olona antsony e. Dia eo tsy maintsy zany daholo mantsy ny fomba fiasan'ny polisy zany. Engany. Mampiasa saina za zao efa tokony handeha hiasa nefa ty ohatra ny tena za koa ny mahatsiaro reraka. Ka miasa le sainako. Mirana koa ary ty ny mampalahelo be ry ohatra ny tatsy ety handeha hianatra fa hoe malahelo an'ny tojo. Ka zaniko. Le zavatra lasa napisy problème. Zay eo ihany fa raha sanatria moa ka tsy izy ny nakazy. Iza hoe le rangahy iny ve? Ka hoe tsy izy ny nakazy. Raha sanatria moa ka maty any ananany. Misy zavatra miteny an'izany moa aloha. Point d'interrogation be da be ao anaty saiko. Kaza mbola miteny an'izany aloha ianao fa inga anie tsy ho zany ny zava-misy. Ndeha hijery loka aloha zany rehefa tsy nahavita ianao inona no jereko any ivelany any. Ataovy zavatra misy ranondranony. Fa zany tsy lasopiko inona moa. Allo zay mihitsy fa malaina be mangidy be mivavako. Eny ary. Ohatra mba mahakakanao aty pozindria. Maninona e? Mba fantatra ndri ve zao problème be ato amin'ny tokantrano zao? Inona izany? Zao zavatra misafotofoto ato amintsika zao e. Zany ve dia tsy fantatra ndri? Zao tsy fahitana ny tojo efa ela be zao. Mandinika ndri ohatra ny tsy taitra mihitsy ndri a. Tsy hitako izay tokony hataitra amin'izany ry mama. Eritrereto fa ohatra ny anadahndry ihany inge iny. Na dia tsy naloko ny kiboka aza dia mba raisy ohatran'ireny anadahndry ray tapo amindry ireny. Sarotra be kosa aloha izany e. Olona tsy ray kibo amiko ve dia ho raisiko ohatran'ny anadahy. Maninona? Mba hafahafa izany toe-tsaindry izany. Zaza niara nitazaina tato fekinareo dia izany mba fihetsem-pondry amiko. Eka, za aloha tsy nandray azy ohatran'ny anadahako izany mihitsy ry mama. Izay dia aloha fantatra ao tsara izay. Dia mampalahelo anahy koa izany saindry izany ka tena mariny. Mampalahelo ahoana e? Ny tazaiko anareo tato dia ohatran'ny zanakako daholo nareo mianadahy. Be felona ndrira izany ny toetra ndry. Marina. Tsisy idiran'izany mihitsy. Ka zao ka porofo mazava be zao. Ato ndry dia mihirahira, dia mihinan-kanina,
de mifaly de ohatrany tsisy hoandry raha sanatry mba maty moa le tojo kely de za miteniteny foana fa tsy isy zany ka zay ka za zao de eritreretindri fa zay sy ny dadanareo zao isan'andro de miasa saina za zao tena mitomany eo ampandrina eo malahelo ay zary zazy iny indrina efa ohatrany misotro jus de lasa etsy andavarangana de miresaka amin'ny namana de mihirahira mandefa an'izao rehetrarehetra ka zao nery mamy zavatra nataonareo ihany ny mahatonga an'izao de zakao nataon'izy ka nareo ny te hiady aman'olona aniko zao mifandehana de samy mahazaka ny ana aloha zakako tena miovandry amin'izany toetsaindry izany toetsaina maloto zany tsy tsara iainana zany raha mifetreretako zany de tena tsy faly amin'iny lehilahy iny mihitsy ndrehatra mipetrahany tato mandreraka be koa zany teninareo zany ka marina zaniko zao ry mama ny tena izy fa fotsiny aza miteniteny amin'ny dadany zany ianao hoe maninona zay stojo ane mifankaty Andriamanitra inona tsara hoe niarak'izay efa elaela ihany adalàna ngeky izany adalàna hony mpianadangy ianareo ato nareo no mandray anay mpianadava zay kosa aloha dia tsy mpianadaza mihitsy dia aiza zany izy zao any amin'ny namana ihany izy mipetraka hitandry zany ataondry ndry ve tsy mahita hoe mangiry firy ny ray indry mitady avaiza ka sitraponiny anazoko aloha izy mba angiry firy kely ihany aloha zanak'olona tsy maninino e divana hatrany amin'ny polisy rehetrarehetra any manaonao foana nge maninona raha mba tsorona hatramin'izay zany zao aloha ny teneniko andria zavatra tsy azo afenimpenina zany fa tsy maintsy ho tenenina amin'ny dadanareo ay de efa miteny aminao zay ry mama fa teneno ane tonga de miara-tsito zay stojo zay zany ny tianareo sy aza manao an'izany mokia any koa de tsita inona ary ty tia indri ve le fiainana mampitebiteby ray aman-dreny ary tsy areo hoe vahana ny olana de samy vita avelao kosa zay mba hevitra no avinay ny olanareo va ho samyrery any eny mampisainto kely afotsy aloha de faly rehefa hita izy ahoana avilo anao vetivety azafady angendry avivetivety aloha tonga de resao aminy eo marina fa aza fenipenina alao aloha de hiteo aona tatabe le joely fa mino moa natao laty zary zao saika anytany anao inona moa nidiranao amin'ity rarahana ety fa ela ve zany le olona mitazona n'le zanaka le bary aty eny mba lalanao an'lizy zany de zay zany no nitaizazy nandritry ny 5 taona nefa lazay ny fa zanany le izy ka za ko ary saika anytany ho inona moa zany nidiranao amin'ity raraha ty ry dadabe ijoro vavolombelona makazika an'io zazy io mihitsy na tonga avako eto vavolombelona hoe ahoana ianao zany momba ny lebary moa zany ianaranaka io lebary ane zanako maninona hoe ry dadabe zanako a lebary hita la ahoana rena nazavako an'lahy ty zavatra ty tena very lezy ny taranaka tena tsy napoziko hoe laha mihitsy fa raha fantako zany tsy tokony tonga ty amin'ity fitsarany ty tsika izao azavao aloha fa tena tsy mazava marina ino tsara oka aloha ohatrany zaika niakatra ny tany soko vo nahitany lahy ay amparako teo aloha vety fa dadabe ono fa mpiavana ve zany za sy lerangah io eny le tia anazavoa zary lera kotondra-bera raiko zay mitondra n'io anarana io zaza io am'izao iza zaza iza io le lazay lesano hoe itojo sa iza le anarana foroporonareo napetraka aminy raha kotondra-bera raiko no niteraka amin'ny bebe an'la razafy
raha zafondrapera efa maty moa zany bebe an'la io fantatro zany hoe ela style bary torilina ty zany a zafo mipretapo aza mamorona tatabe mariny zany ka so le tsy de anahirina ty zavatra tya ty anarakotondrabera ty zany hoe avy ami'tada zany a tsy nisy nitondra an'io anarana io ny zavikely rehetra naka ty raha tsy io bandikely isavoritana io mitaizanylamaataona amin'ny maro io fa ty rain'ity koa neny tsy azoko hoe ohatrany hoe tany fangahendrany tany de tany de tsy haiko hoe nanakory laza tamin'ny fotsiny izy hoe very le berakely de zay de tsy fantatra fa de hita ihany moa zany izy tadia orina de hono ary dadabe io le ranga le fampitory amiko io fa zao mahalala an'izany hoe mpiavany zay mahafantatra an'izany tantara-pirazanana resahano zany ve izy ao anaty birao atao akety ao tsika sy alavo zao vao monety moa za koa ve moa mahalala hoe tokony fa mety tsy fantany koa zany zay tsy zavatra fantany zany ka any zany le olonan'le tsy fankafantaran'ny mpianakaviko ka raha fantany ve moa hoe ela io manana rom-pihavanana sy resaka fianakaviana tsy maintsy nakaty amiko izy aloha na fandamina vo nakaty am'izao zavatra zao de inona ny tokony atao zany tsy dadabe mpihavana amin'ny fampitory ane ka izy zany zay ka tsy ela ve zany no nitory azy ka ianao tsy mahalala ny fandehan'le tantara fa ahoana kosa moa tsy hitory azy aky zavatra tsy hita ve ny zanako nitaizako firy taona tao an-trano de ary ho ay nakaiza zao le bary zao aizy zao izy am'izao bary iza moa ity le tojo teny lahy tojo fa tsy bary le ranga milaza dadany io anie zany bary tojo fa ibary kely mifetsoko azy satria zanaka zafo kely ko fa mizanako lany zay mifetsoko azy ka mbola tsy hita izy hatramin'izao tsy fantatra hoe aiza na aiza lanitro any anie ny olana imba mahatonga ny tira raha ty sarotra oatra zao fa adsony ray aman-dreniny sy nanao an'izany fampafantarana ny taranaka zany tsisy fionana le ankizy de tsy haiko tsof fa de zao le inona zany ny atao ary zao ro joely fosaketeny mihitsy a tsy ho ao io fitorina io de alao hoe raha namikaroka ny zazakely ary mino fa izao fisavoritahana zao mihitsy koa mahatonga aneny tsy midranka eo ary iza moa ny afantarany lahy rehefa nisy nampafantatra nyzany koa tany amin'ny tany de zay mahatonga azy milety loatran'io sao de efa fantany zao hoe mpiavany nareo raha izay aloha tsy fantany tsy fantany tena azoko antoka fa tsy fantany zany satria hatramin'izay zay mifampiresaka foana za ray aman-dreny ary ve de tsy mahalala ny rangaha io de ahoana izy zanako tao an-trano ray no afantatra azy ela be zany le joely fa fona mandady amla aza torina ny zanako fa mampalahelo sady any tsy manana fatsiny tena mariny am'le lapalaty amla na ny fakatevana izy bebe an'la taloha ary narakely ny ara lehibe tena tokony tsy ho zao mihitsy ho navalinareo ny taranaka marina avoely zanako oka zay dadabe zazo de fa tomary foana de sanako viditraponja ve zany nefa zavatra tsina tao nisy tsy nanafinasana ny naterany ve ho avelony le tya ka za ve mahalala n'izany dadabe fa noho tsy fahalalana na tonga zany rehetrarehetzay ary izy fantatra lahy de ataovy zay azo lahy tao de iresaka amin'le commissaire ndray matovy le rozy azo atao fa mijalo zanako lasana gadragatra amin'ny zavatra ohatranany fitiavan-janaka ve nidirana eny ary moa ao fa tsy napozina ndray ty raharaha ty eny are de aloha ary aloha anatona ny zareo tompona ndraikitra ao amin'ny bureau de hita eo zay fanapahakevitra ho raisina tsy de mifona ela amin'levaveo tsy mampino zany resaka resahanao zany eny hitao a iza moa ny ino an'izany hoe izay ny mpiavana tsy napoziko mihitsy de ny tena mahazendana koa nge hony dery zareo hivady iza izy mianadako iza indray ahoana zany ry mirana zay no izy ry dada fa zary ty kepoka fotsiny resahanao zany tsy afaka mivady nareo zany tena mpianadana reo
tsy hoe le nitezananareo taty fotsiny ny mampianadahanareo fa tena zafy kely ny mpianadahanareo. dia ahoana izany? Tsisy ahoanahoana fa dia izayko. Dia zako aloha manometsiny anareo mianaka ihany e. Nanafinafina zavatra tamiko nareo tsy nilaza ny marina. Ka za ngery dady efa niteny azy hoe tsory tsy mety izy. Na izany ary ianao tokony nilaza ny marina zao sika nanao foana. Ka lazany fa hitsoaka koa hono izy raha tenenina ny marina dia tsy hitako. Hitsoaka ho aizy. ka iza moa nanapory mama ianao koa ny. Dia ho avy eo ihany ve todo izao? Efa natsoaka izy loha dia milaza ho avy e. Izy moa izany teny antsoina an'ilay zalahy iny izany zao tojo ve sa ibery? Aloha dia efa ndeha tojo aniko efa izay hoe na lehibe azy dia. Iny fatana. Tonga soa izany totoja. Ie dia satra sokoa nareo. Ahoana izao zava-misy izao? Inona izany ny azon'ny sy tenenina? Eno a. Ny amin'inona moa izay ohatra tsy dia azoko tsara ange dady. Eny ary tsy hoitariko ny resaka fa se izany izao sisa tsy nahalala an'ilay izy fa tena mpianada mpiray-tam-po nareo sy mirana. Tsy hoe na tato an-trano anareo no mahatonga amin'ny teny an'izany fa rehefa nandeha ny resaka tany amin'ny tribonaly sy tany amin'ny polisy tany izay niona tamin'ny iza moa izany ny anaran'iny dadany sy iny ohatra mbola tsy teny tadidiko tsara Ary rehefa niona tamin'izay dia nifampiresaka dia teo ny nahalalana ny marina fa zafin'ny mpiray-tam-po izany izay erolahy zahako sy ny bary dadany izay iny. Dikan'izay izany ny zanako sy ny zanako bary nareo sy mirana izany tsy afaka mivady. ie ny tena marina izany dada izao e. Efa nytenen'ny mirana tamiko daholo ny zava-misy rehetra rehetra. Ay ve kizay koa izany mba modika isabe koa efa mahalala ny marina. Mandroso. Salama daholo ve? Ahoana iza moa izany ny tsoko anao ty? Ahoana tonton? Eny e, izay mianaka efa nitafaresaka izay sy dada izany satria ohatrany efa nifampiresaka tany hono nareo. Izay mihitsy. Aza matahotra fa izay mahatonga amin'ny fitsikitsikiana eto e. Tonga mitrana fihavanana sady miala tsiny dia fona hainy raha misy ny tsy nety natao e. Indrindra tamin'ireny fifamaliana mamay vay ireny ka dia. Tena tsy nety misy kosa aloha rendry tonton. Ianao ve ny miala tsiny? Samy miala tsiny izany tsika ny tena marina satria samy niakatra be ny e. Satria tsy samy tsy nahalala ny marina koa. Izay tena nieritreritra fa ianao nanafina azy, ianao koa dia ohatr'izay. Eny e, fitiavan-janaka daholo izany na izay na ianareo e. Tsy dia hitako izay famezatsiny fa sorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehetra. Fa izay koa miala tsiny ka. Dia inona moa izany no tenentsika fa araka ny tenina hoe amitrana fihavanana dia efa mpihavana raha teo tsika fa ny zavatra tsikaritro fotsiny izany dia tena mametraka olana ity tsy fankafantaran'ny mpianakavy ity. Tsika izany izao atao hoe tsika izao tsy mifankalala fa ny zanakitsika dia makany tsy mifankalala dia lasa ohatrany hoe olona samy hafa lavitra be nefa ny ray aman-dren'ny mpoirantsika mpiray-tam-po. Eka inona moa izany no tokony atao izao mba hampifankalalana ny taranaka e? Izay izao ny fahadisoan'ireo ray aman-drentsika tany aloha mahatonga antsika tsy mifankalala io tsy ampy mifanerasarana dia lasa hatramin'ny ankizy avy ity ny saika ny famototra. Tokony atao nge izany. Vetively aloha tsy hanapaka ny teninareo nga moa misy zavatra fahafa sa ahoana? Nga moa mbola tsy fantatry tonton ve resaka? Saika ny vady anie ireo e. Inona iza siza? Izay zoky. Izy mianadary eo izy indray. Mbola fitiavana madio aloha hatreto tsisy nenina. Eny nareo moa izany tsy omena-tsiny satria samy tsy nafantatra fa dia anay ny fahadisoana nay lehibe. Tsy atsika lehibe akory aza fa ny ray aman-drentsika teo ambony tsy nanao an'ilay fampahafantarana ny taranaka. Saika loza. Ka nahitako olana koa ny ohatra ny ova kely ilay anarana nentin'ny ray aman-dreny rehefa taty amin'ny taranaka tateo rindrina e. Izay aloha e. Satria nijanona teo amin'ny za zao dia efa tsy nitondra an'ilay hoe rakotondra be ratsony. Fa na izany ary dada tokony mba hoe
Hevitrako manokana aloha ty fa tsy haiko. Mba angonina daholo ny fianakaviana rehetrarehetra dia mba manao fety iraisantsika ohatra hoe mandritra ny 2 andro na 3 andro ohatr'izany na tsy hay hoe ohatra hoe mba amin'ny farany taona na amin'ny taom-baovao mety daholo fa mba tsara ihany ny mifankafantatra fa zao ny olona naratra fotsiny. Iny loha zany dia efa mametraka fialantsiny foana izay ray aman-dreny fa izay foana ny diso aho fa amin'izao anito ny resako teo very le anarany ray dia lasa ty anaram-bazaha rehetrarehetra tsy fantatra sonosy karana ty no mitondra ny anarany ankizy dia ahoana moa no fankafantarany ankizy amin'izany. Dia inona ary izany tokony atao e? Za ve zany mbola hiara-petraka amin'ny rimirana ihany sa dia tsy haiko fa dia apetrako amin'ny rainse moa zany ka izy anie zany zao manandray anankiroa e, za intaiza ianao niteraka. Ndana aloha ela mody any amin'ny tatanareo indray dia efa manao fetytsika miona ihany. Zao e. Hoe izay mety. Zao rakizy a. Sady za koa ne ela be tsy niara-nipetraka tamin'ity zanako ity e. Sady mbola ho azavaiko soa tantaraiko amin'ny lamina be ny antony tsy nahateto ato anatran'izay fotoana maro izay. Ka raha mety aminao Simon, sa iza n'ity setsona sy ity zany moa zao dia miantsoantso fotsiny e. tojo napotrapotra anaka. Reny fetsoanao taloha tamin'ny tena mbola narambosotra mantsy zao a. Izy teo i Bera. Atao tojo e. Eve atao tojo. Eny ary, zao ary manana safidy zany tojo aloha e. Inona ny tena eritreritra ny tojo sao dia mamorosianao fotsiny ary apetraka amiko nefa tsy izay ny sitraponao. Raha safidiko a dia tsaratsara ngamba ry dada sy mama mba mitsodrano e. Aloha tena hiaraka amin'ilay tena dada niteraka anahy. Ay, tsy maninona ka tsika koa ne tsy hoe hoaiza akory fa se zany zao faneraseret ihany. Zay mihitsy fakahita eto foana ihany dia mba mamangy fangi ihany na izany ary. Eno a, fa tiany misy zatra manititika ny saiko e. Tena tapaka tanteraka ny aminareo da Sy taontaon koa zany aza dia mamofota mandro moa mandreraka be. Tsisy ninina tsony. So dia hoe tsy miady mikobay akelika ihany ka olozy. Fakatỳ ohatra mivoky zandry izay e. Anabaviko mirana manomboka hatreto. Lahadim-boatavo. Tantara nandrenesana ny feon'ny Simonety, Hery, Saondra, Mbola, Iaina, Solofo.